Miarahaba ny mpisantatra rehetra na eto toerana na any ampitan-dranomasina. Miarahaba chef-tain'i Perruche. Miarahaba ny chef-tain'i Alouette dia miarahaba ny mpisantatra rehetra ihany koa izay manaraka ny fandarana amin'ity tolakandro ity. Hiavaka kely ny fandarantsika satria sabata maneran-tany ho an'ny mpisantatra ny sabata androany chef-taine. Ie, fa anomboantsika ny fotoana aloha dia hivavaka isika dia aorian'izay ho ampahafantariny chef-taine antsika hoe inona daholo ary ireo programa miavaka izay ho arahantsika sy atolotra ho antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana. Jesosy io misaotra anao zahay mino ity fotoana manokana ity indray. Mametraka izao programa izao ampelantananao zahay mba ho feno fanatrehanao ary mba hita fifaliana ny mpisantatra sy ny mpanatrika rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Chef-taine, inona daholo ary ireo programa izay nomantsika ho an'ny mpisantatra sy ny mpanaraka ny fandarana amin'ity tolakandro ity? Waay, afinaritra be ny programantsika. Anaraka santionany amin'ireo kilasy mpandrosoana isan-kilasy isika dia hianatra anamboatra jiro na labozia vita amin'ny baoritra. Dia ho aseho eto ihany koa ny santionany amin'ny sary izay nalaintsika tamin'ny shooting tao amin'ny gradin 3. Anaraka talentan'ireo mpisantatra avy eto toerana sy avy any ivelany ihany koa isika. Dia izay daholo ve? Mbola misy surprise i chef-taine vaovao be hitondra tantara mahafinaritra. Tena tsara be daholo izany programa izany ny chef-taine fa andeha ary aloha ho arahantsika ireo santionany amin'ny kilasy mpandrosoana dia entanina hatrany moa tsika mpisantatra mba anaraka sy hianatra ny kilasy mpandrosoana any amin'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy any. Maëlle, 4 ans. Satria tia Jesosy hiatrako anao tsara indrindra mandrakarivo. Dia ankizy na lehibe na kely Jesosy dia ankizy kaji kokoa. Dadako neniko sukiko jisandriko. Dadako neniko tiany Jesosy. Jesosy tany afontory rehetra mba hiendry tsara tahy mba tsy aditra any Jesosy. Amen. Maely ny analako second satria tia Jesosy. Hitako manao tsara mandrakarivo. Fitiavana tanjazana ny fandrosoany. Jehovah mpanjezana an-java-mahaorda. Lahatra ny anahako 5 taona satria tia Jesosy. Dia sitrako tsara mandrakarivo. Fitiavana tanjazana fandrosoana. Jehovah mpiandra an-java-mahaorda. Nenarako Josi entona zao tantely mazoto miasa izahay. Andriamanitra no ianaranay momba ny famoronana. Tamin'ny andro voalohany Andriamanitra nasaraka mazava sy maizina. Tamin'ny andro fahatelo Andriamanitra tamin'ny andro faharoa Andriamanitra nanao habakabaka. Tamin'ny andro telo anana sy voninkazo isan-karazany.
tamin'ny andro faefatra volana kitana masoandro, tamin'ny andro fadimy trondro sovorina, tamin'ny andro faenina olona sombiby vaventy, tamin'ny andro faenina tafito nanao sabato. Orima nianarako, fitaona zao, tanamasoandro zao, Andriamanitro no ianarako, momba ny Jesosy. Ianao Jesosy dia mpankatoa, ka ianaranay tokoa, zaza endry sy modely, ka tsy adinonay velively. Tanora feno fahendrena, ka nahazo fandresena, na dia maty aza dia nitsangana, ho avy indray anangana. Amirapiratra ny lanitra, ho hita tena mahafinaritra, hitsenana zahay ray, hosana hosana ary ilay mpanjakanay. Nianarako no hoe fitaona izaho, tanamasoandro izahay, fiainan'i Jesosy no ianarako. Raha amin'aiko ny fahotantsika isika dia ataoko sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika vaoaka amin'ny tsy fahamarina rehetra. Raona voalohany toko voalohany 9:9. Nianarako valisoa, valo taona zao, mpanorona no ianarako, momba ny Lanoety. Toy izao ny tantaram-piainan'i Lanoety, teraka tamin'ny 26 novambra 1827 tao Akoramena izy. Ny tena anarany Hélène Goldarmon. Tamin'ny 12 taona dia nahainan'i William Miller nitoriteny momba ny fiverenan'i Jesosy indray. Resy lahatra izy ny fianakaviany ka niova fo isa metodista. Roa taona taty aoriana nefa izy vao natao batisa. 12 taona izy nahazo fahitana voalohany. James White ny anaran'ny vadiny, izany nahatonga anazy ho lasa Hélène White. Nampiasain'Andriamanitra mpitondra ny hafana izy hanon lalana fiangonana adventiste. Nanoratra boky amanjatony sy pejy amanarivony izy. Maty eo amin'ny 29 taonany Hélène White. Mika no anarako, 7 taona izao. Tanana manampy no anarako, Andriamanitra no ianarako, momba ny Abrahama. Toy izao ny tantaran'i Abrahama. Efa ela Abrahama naniran-janaka, Sara ny vadiny, ary nampiatra n'olona tsy fantatra izy. Anjely no nampiatra an'ondry zareo. Ary ilay anjely tamin'ny Sara vadiny hoe anan-janaka ianareo, dia mime fotsiny Sara fa tsy nino. Dia hozy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe anan-janaka ianareo, dia Isaka no anarany. Dia teraka Isaka, dia hozy izy Andriamanitra hoe omeo ahy ny zanakao hosorona ho ahy. Dia nentiny tany an'ilay tendrombohitra an'izay Isaka, dia sakanan'Andriamanitra izy. Dia satria efa nisy ondry natao noman'Andriamanitra tany. Sadaka
vonina ho any kanany mandray sy mizara ny fahazavana jiro mirehatra ho any rehetra lanitra irery no tarigetra. Izahay ve mahay manaja resy ireny manaiky ny anatra omeny tsy manao hoe aoka aloha fa ankizy mpankatoa. Sandratra vonina ho any kanany mandray sy mizara ny fahazavana jiro mirehatra ho any rehetra lanitra irery no tarigetra. Izahay ve mahakama ny fahamarinana tanjonay ny fahamasinana manao mety n'aiza n'aiza ankizy kely tsy mandainga. Sandratra vonina ho any kanany mandray sy mizara ny fahazavana jiro mirehatra ho any rehetra lanitra irery no tarigetra. Izahay ve ankizy kely tia mizary Jesosy fitiavana no ambary tia mamono tsy tia tena mpampihely famonjena. Sandratra vonina ho any kanany mandray sy mizara ny fahazavana jiro mirehatra ho any rehetra lanitra irery no tarigetra. Izahay ve falifaly lalandava tia midera mankalaza teny kanto mampahery no mivoaka feom-bafy tia mitsiky mirantavy. Sandratra vonina ho any kanany mandray sy mizara ny fahazavana jiro mirehatra ho any rehetra lanitra irery no tarigetra. Izahay ve mpisantatra mazoto mpiara-miasa amin'ny tompo tsy mba kamina malaina fa izay omena dia vitaina. Sandratra vonina ho any kanany mandray sy mizara ny fahazavana jiro mirehatra ho any rehetra lanitra irery no tarigetra. Izahay ve ankizy kely vonina anara-diny tompo tia manampy tia manompo hitondra namana izahay hiaraka andovy ilay mandrakizay. Sandratra vonina ho any kanany mandray sy mizara ny fahazavana jiro mirehatra ho any rehetra lanitra irery no tarigetra. Amen. Anaraka ny asa tanana arsika izao na ny travail manuel ka ny anarantsika androany dia jiro na labozia vita amin'ny baoritra satria ny teny filamatra amin'ity andro maneran-tany androany ity dia andeha ho ireo hazavana kely. Dia mba ho tadidintsika foana fa hazavana kely haneho sy hizaran'i Jesosy amin'ny hafa isika rehefa mahita io jiro kely izay amboarintsika io. Ndao ary. Ireto avy ary ny fitaovana anamboarantsika ity labozia vita amin'ny carton chemise ity. Mila isika chemise cartonné double zany. Anankiray miloko izay tiantsika fa akatsika indray izy io aveo anankiray edezana zany mirefy 9 cm ny sakany dia 7 cm ny lavany. 7 dia avy amin'io chemise cartonné double ihany koa sika dia manapaka efamirana carré zany mirefy 10 cm sy 10 cm mila efamirana anankiroa zany isika. Ankoatran'izay dia mila ihany koa isika efamirana anankiray mavomavo. Ny tsara indrindra dia chemise cartonné ihany no atezantsika anazy fa
ilaintsika zany izy io mba matevidevina kely satria anaovantsika n'ilay lelafo na ilay afo kely mirehatra amin'ny labozia zany. Ankoatran'izay koa tsika mila taratasy miloko mba ataontsika loko hafa amin'ilay novidintsika tamin'ny voalohany zany. Eto izao tsika dia mampiasa chemise carton mena dia mba loko hafa ankoatran'ny mena zany no ampiasaintsika, tsy maninona koa na fotsy ary. Dia mila zantsika ny fitaovana, mila hety, mila colle blanche, dia mila ihany koa tsika colle chaude na ilay lakaoly tsemoana zany atsonika, dia anankiray ihany dia efa ampy, tige anankiray zany. Dia mazava loatra mila pistolet tsika raha manana, fa raha tsy manantsika dia afaka ataontsika labozia no tsemoantsika n'ilay lakaoly. Ao anatin'ity asa tanana ataontsika androany ity zany dia tsy mampiasa fitaovana irery ny mpisantatra, fa mila olon-dehibe miaraka manamboatra an'ilay izy aminy, indrindra rehefa mikitika n'ilay lakaoly sy ny hety, lakaoly mafana zany sy ny hety ianareo zoky na dada sy neny. Ahoana amin'izay raha ny fanamboarantsika azy? Alaintsika ilay taratasy matevina, ilay 427, dia ahorohorintsika avy any ambany zany hiakatra manaraka ny lavany, ohatra mangorona tsihy amin'ny habe izay lavantsika azy zany. Eto izao somary botabota ilay laboziantsika, dia asiana lakaoly ery amin'ny farany ambony, dia araikitsika tsara manaraka n'ilay vatany ilay taratasy iny zany, ilay sisiny, dia tsindriana tsara iraikitra ilay izy, tsindriana tsara. Dia rehefa miraikitra tsara ohatr'izao izy dia atsangatsika, alaintsika ny lakaoly dorana, dia apetakitsika manodidina n'ilay boribory eo amin'ny tampony zany, asiantsika tsara ohatr'izao ilay izy zay. Dia apetatsika ilay taratasy efamira mitovy loko amin'ilay labozia, apetakitsika, dia alaintsika indray ny lakaoly natsonika, dia asiantsika manodidina ilay boribory avy ato amin'ny ilany indray zany, fihainoana tsara ohatr'izao ilay izy dia alaintsika indray ilay taratasy efamira anankiray zany dia apetaka tsindriana moramora, dia avelantsika ho maina tsara izy dia rehefa maina izy dia hetezantsika manaraka n'ilay boribory mitovy habe amin'ilay ronan taratasyntsika teo. Atao torak'izay koa ny ilany, hetezana tsara ohatr'izao tsy atao misy mihoatra be mba hahatsara endrika n'ilay laboziantsika, arahana tsara manodidina n'ilay boribory izy zao. Dia vita ohatr'izao tsika, apetrakitsika indray aloha izy fa maka taratasy miloko isika, fotsy izao no ampiasaintsika eto dia hetezantsika lavalava kely, ito izao angamba eo amin'ny 2 milimetatra na 3 milimetatra eo, dia maka lavalava kely anankiray namantsika, ataontsika anankiroa zany, dia alaintsika ilay lakaoly colle blanche antsika teo ihany, dia asiantsika kely eo amin'ny lohan'ny vatan'ilay labozia. Ahodintsika manaraka ny vatan'ny laboziantsika somary misipirana ilay taratasy lavalava kely zany, dia asiantsika lakaoly ery amin'ny farany, araikitsika amin'ny vatan'ilay labozia. Vita izay dia somary asiantsika lakaoly indray atao amin'ny ilany eo ambony ihany zany, andraiketantsika ny taratasy faharoa, lavalava kely faharoa zany, dia ahodintsika somary misipirana fa mahazo ampovoany ilay taratasy lavalava izay nataontsika tamin'ny voalohany, dia manome ohatran'izao izy. Fa rehefa amin'ny
farany raha misy mihoatra kely dia itezatsika zany zay mihoatra dia asitsika alakôly ihany amin'ny farany mba iraikitra izy dia manome ohatr'izao zany le lapisy dia alaitsika indray ilay taratasy efa mira mavomavo dia anaovantsika sarina le lafo. Arak'izay mampety azy zany ohatrohatr'izao zany dia tezatsika mahazo ohatr'izao tsika dia asitsika lakôly eo amin'ny tendron'ilay lapisy zany ataotsika boribory kely ohatr'izao dia somary afohitra kely ilay taratasy mavomavo eo amin'ny laingony zany apetakitsika eo ambon'ilay lakôly dia manome le lafo ohatran'izao dia vita ny lapisy atsika afaka ataotsika miloko sy ny endrika zay tiatsika ilay izy fa zay ny fanamboarana azy amin'ny akapobeany. Ohatrohatr'izao zany ny lapisy vita amin'ny taratasy izay amboarintsika androany. Mazotoa daholo ary manao fampiarana dia tadio fa azavana kely isika mpisantatra. Mantsonisikyanaradi hiambina hitorikyo ani Kristi tumpotariu na haizale ni molotro otendre usayane zao hande naizy antsonao zao hande naizy antsonao nisande yaranoina handea zao hande naizy antsonao zao hande naizy antsonao intiao irao handea. Panzaka lehibe tsy maintsy ambarako fa tsara re na firenena na aiza le na iza hiantsony ay zao hande na izy antsonao zao hande na izy antsonao nisande hiaranoina handea zao hande naizy antsonao zao hande naizy antsonao intiao irao handea zao hande nisande hiaranoina handea zao hande intiao irao handea handea handea
Adelante, chum. Atención, firme. Media, win. Media, win. Para saludar la rama mayor. Saludo. Saludo. Media, win. Marcar el paso en su puesto con compás. Alto. Atención, firme. Ante la duda. La sanción. Y el comando. Mario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tsy ho ela kely sisa iverina Jesosy dia hakany paradisa dia ilaozana ny tany. Se hoe vonina amin'izany? Orsea, tena vonina tokoa. Ny ota efa vita ny bebako avokoa. Maniry ho vonjena aho na dia mbola zaza dia ny tampoko roneny ny lazaiko i dada. Hoay, andraso kely aloha, ireo namantsika ihany koa, andao entanina avokoa mba tsy hovariana etsony fa anaiko sasady Jesosy tompony io fony. Coming again to take me home.
coming again to take me home. I was lost, I was a sinner, but now all I know, my Lord is coming again. But now all I know, my Lord is coming again. Ny tantarantsika androany ndraiky izy dia mitondra ny lohateny hoe jiro kelin' Jesosy ivio. Ahoana tsara hoe Jiro kelin' Jesosy ivio. avy ireny farany. Jiro kelin' Jesosy ivio. Ory Mina, andao ilalao any aminay. Za ve mbola ho any aminareo indray. Ka tsy maninona fa zany tsy mianatra ny androany e. Manahoana aloha mene. Efa mifampiaraba ro maliko iaraba ahoana indray androany. Miaraba foana na mifankahita ara fa tsy maninona zany. Efa maro zany. Ay ve, manahoana vio. Manahoana. Sao any aminay? Tsy maninona ka. Sy tianao ihany io ko. Any aminay misy kilalao vao fiteninay tsara be. Dia andao any aminay. Andao ary fa tsy maninona e. Neny io? Ahoan'izay anaka? Tonga ao imena miaraka ilalao amiko. Ay, tsara kosa zany. Fa izy izao ao an-tokotany aby izy fa atsokony iny atsoy ary izy e. Ay ve imena e. Manahoana mena? Manahoana? Manahoana tompoko avy teny. Manahoana tompoko? Ka lalao aty zay neny dia aloha zay lalao eto fa neny karakara sakafo. Eny anaka dia endry tsara nareo tsy miadiady rehefa milalao eny. Eny tompoko avy teny fa tsy endry zany. Eny tompoko Tia sakafonareo. Mihinana mofo aloha fa noana be mihitsy nareo zany Mihinana mofo daholo aloha dia tanao sao miadiady zarainy ity mofo ity. Lasa zareo tsara mofo. Eny tompoko. Eny. Eny tompoko Eny tompoko. Vavaka aloha. Mangato tonga dia hohaniny izany mofo. Vavaka aloha. Vary any no atao rehefa mivavaka. Vary any mivavaka izany fa mihina mofo koa ve dia mivavaka ry vio Ninona hohanina dia mivavaka foana fa Jesosy anie nanome antreny. Ay ve, ndao indray ary hivavaka. Ivio zany no mivavaka. Jesosy dia io ty mofo ty mba hitondra fahasalamana ho anay mianada. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen ho anteneny. Amen. Ono ary izy mianada. Ahoan'izay ne? Rehefa tena nieritreritra dia aleo misakafo atoandro aty nareo mianada fa efa atoandro age ny andro sady dada tsy tafody fa any am-piasana dia aleo miaraka amin'ny sakafo aty tsika teto sy tianareo zany. Hoe faly be izay neny toa tsy miteny ianao. Mihinana zaniko. Mihinana tompoko fiteny mihinana tompoko. Nefa aleo aloha teneny neninareo fa sao dia tsy fantany hoe aty ianao. Sao dia gaga izy hoe nakaiza ary mena. Nareo koa na tsy miteny an'izany ary any aminay tsy maninona izany. Mila miteny foana ny ankizy kely rehefa handeha hivoaka ny trano.
rehefa andeha hianatra rehefa andeha ho any am-piangonana rehefa ela miteny foana Romena ay ka ahoana zany ay ao fa telefoneko re izy zany mila miteny amin'ny ray aman-dreny foana rehefa mandeha mivoaka ny trano na mandeha mianatra ary dia miteny ny ray aman-dreny koa dada sy neny koa ane dia miteny aminareo hoe andeha hiasa zay e sany mintsiny endray ary dia ody amin'izay ary Jehova fa hariva ny andro dia tadio tsara ny kilalaontsika androany fa toizana manaraka eno dia velomy ka tsy manao velomy indray adray velomy vio velomy neny io ohatray ary to lasa ohatran'ny hafahafa ianao zany hafahafa maninona ary neny maninona ohatra ambany tsikitsiky androany zany fa inona no nahazo anao tany indray lesona tsara be mihitsy ronena ny tany dia rehefa atsonena zao dia manao hoe ahoana tompoko ndry endry be ny zanako antsay ao fa safosafoneny ny lofa ny endry ane ty mena keliko ty ao fa atao kalay mihitsy dia zao tsika dia anao fanompoam-pivavahana zany eny tompoko vonina mihitsy ady afaka mivavaka amin'izay manomboka zaho andray nahay tompoko le zanako ay tena faly mihitsy tena faly mihitsy ty zanako ty fa ny endry be mihitsy dia atolotsika rehefa avy eo dia vavaka any eny alohany atory mahay mivavaka zaho ay misaotra anaka tena ny endry ianao ay faly be neny ao ary nda ho arytsika lalalala adry mamany mena manahoana ianao adry mamany vio manahoana mamany vio zao rea tena misaotra betsaka fa noho ny fiarahany zanako tany aminareo nendry be izy sady makatoa ahoana tompoko mivavaka alohan'ny atory mivavaka alohan'ny sakafo tena misaotra re raha matoa fa tena niendry be mihitsy ny zanako tena faly fa tena niova ny tsara toetra imena tsy maninona rehefa zany re fitaizany any ankizy eny ndraiky izy mahafinaritra ny tantara teo satria nandraisantsika lesona ny amin'ny vio tsika dia tokony hijoro mandrakariva hojiry mandrakariva naiza le aitsika na ohatrano zany na any am-pianarana na any am-piangonana dia mila endry mandrakariva manaraka ny torohevitra mandrakariva hojiry kely naiza misy atsika izy tsika raiky izy no hiezaka hojiry kely tahaka ny vio manomboka androany atsangano ny tanana hoe hitany Jesosy iny dia sao asitsika vavaka mba hazahoany Jesosy miaraka amintsika foana hivavaka i chef teny Mamadou dia arahany ankizy kely rehetra zay hivavaka isika Jesosy malalo misaotra anao izahay ny amin'ny lesona teo manomboka zao zay Jesosy dia ho jiro kely hiaraka amin'ireo namanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen dia veloma manaraka lera Ma petite lumière
la prière. Je joins les mains, on ferme les yeux, on prie, Seigneur Jésus, merci pour tout, bénis-nous, aide-nous, pardonne-nous toutes nos bêtises. Amen. tonga amin'ny andro fafito izay ifamparezana atsika ary amaranana ilay lohevitra hoe tsara Jehova. Isaorantsika Andriamanitra satria tena tompontsoa lehibe no ananatsika, nafahatsika ny fampahery, ny fampiresaka, ny fampizara izany fahatsaran'Andriamanitra zany, ary tsy adino no miarabantsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka izao fizarana sy famparezana amin'aran'ny ten'Andriamanitra izao. Androantsika dia tsy hanao lohevitra vaovao akory, fa hofitintsika daholo ny zavatra efa hita hatramin'izay, hofitinina mba tsy ho adino, hofitinina mba ahafahantsika manohy indray any atokantrano any ny toy n'izany hoe tsara Andriamanitra izany, tsara Jehova izany. Nefa mialoha izay dia hivavaka antsika. Andriamanitra ray eo, Andriamanitra tomponay masina indrindra ny an-danitra, ankehitriny dia mbola mamerina sy manandratra ny fisaorananao izay satria amin'izao fotoana izao dia hiaino teninao indray izahay. Amin'izao fotoana izao dia hifampahery amin'ny alalan'ny teninao izahay, ka dia azonay antoka ary ny fanatrehanao, ny fitoeranao anatin'ny fona tsirairay avy ary ny voninahitrao isaiky ny tokantrano izay meno izao teninao izao. Tonona vavako ny aminaran'i Jesosy. Amen. Araky ny volazako teo tsy hanao resaka vaovao intsony tsika satria mino fa ho amin'ny famparezana dia ampy aloha zay, fa ianareo indray no manohy ny famparezana amin'ny alalan'ny fanandramana izay nanareo any tokantrano any, amin'ny alalan'ny fanandramana izay fampizarana any amin'ny tokantrano any, ny amin'izany hoe fahatsaran'Andriamanitra zany. Fa androantsika dia mitina ny zavatra rehetra izay hitantsika nandritry ny fotoana izay ny famparezantsika teto tao anatin'ny 9 andro ary fafito amin'ity androany ity. Tsara Andriamanitra, tsara Jehova. Tany amin'ny fiandohantsika dia nahita tao amin'ny Salamo fa 4:30 izay toko sy andiny fototra ny angana tamin'ny andro voalohany io hoe andramika izaho fa tsara Jehova, sambatra ny olona izay mialoka aminy. Mino aho fa efa samy nanandrana izany fahatsaran'Andriamanitra izantsika, efa samy nigoka izany fahatsaran'Andriamanitra izantsika, ary samy efa natsapa sy nahita ny fahatsaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika isika. Aza mijanona manandrana izany fahatsaran'Andriamanitra izany, aza mijanona mitrandraka izany fahatsaran'Andriamanitra izany, satria Andriamanitra dia tsara izy ary tsy misy fetrany izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Ny toy ny tamin'ny fizarana voalohany io dia hoe sambatra izay olona mialoka aminy. Ao amin'Andriamanitra irery andry ava malala isany, ry mpeny malala isany no antoka ahitantsika izany hoe fahatsarana izany. Na dia miaina ao anatin'ny fahoriana ary izao tontolo izao, na miaina ao anatin'ny olonany tsy fampiana ary izao tontolo izao, na miaina ao anatin'ny olonany tsy fandriampahalemana ary izao tontolo izao, dia izao tsara Andriamanitra. Aoka tsy ho afaka ao am-bavantsika izany, aoka tsy ho afaka ao an-tsaintsika izany, ary andresy lahatra antsika amin'ny zavatra ataontsika rehetra, fa tsara ity Jehova ity. Andramo ka izaho fa tsara Jehova. Tao amin'ny fizarana faharoatsika ny andro faharoa dia niresaka tao amin'ny Salamo fa 1:105, Salamo fa 1:105 izao no voalazan'io ten'Andriamanitra io hoe fa tsara Jehova mandrakizay ny famondrapona. Ity Jehova ity zany tsy hoe vitany tsara fotsiny, fa le famondrapony koa dia maharitra, mamindra fo amintsika foana izy. Na olona tsy miendrika atsika, na olona mpanota atsika, na olona tsy miendrika nomena ny zavatra tsara,
sy tombotsoa ary tsika dia omen'Andriamanitra izany satria tia Andriamanitra ty dia mamindra fo tia melaneloko tsika izy dia tsy tiany fahotana fa itsika kosa amin'ny mampanota antsika dia tian'izany Andriamanitra zany mpamindra fo tia Andriamanitra ty tsy tapitra ary tsy misy fetrana zany famindram-pon'Andriamanitra zany aoka nefa atsika tsy hanaroatra ny famindram-pon'Andriamanitra hoe satria Andriamanitra mamindra fo dia anao zay tiantsika atao tsy ny fanaovantsika zay tiantsika atao dia ohatrany tsy finoantsika fa tsara zany Andriamanitra zany fa ny olona mahatsapa ny famindram-pon'Andriamanitra satria ao anatin'izany famindram-pon'Andriamanitra zany no isiany fahatsarana dia manana zany fiainana izay makatoa azy zany tamin'ny fahatelontsika tao amin'ny fitomanana toko fahatelo andiny fa 5 dia ny fampahery tamin'ny alalan'ny tena anankiray hoe tsara Jehova ho an'izay manantena azy dia ny olona izay mitady azy tsara Jehova avy ny olona izay manantena azy tsika ve iza no antenaitsika inona no antenaitsika ny lova avy amin'ny ray aman-dreny ve ny fananana avy amin'ny ray zany ve no antenaitsika dia hitondra antsika ho aiza zany dia hitondra antsika inona ho any aninona zany zahatra misy amin'izao fotoana zao dia fandritaka ny mpandova fandritaka ny mpianakavy amin'ny alala zany hoe lova sy ny fiainany tany zany ve zavatra nantenantsika ary ten'Andriamanitra dia hitantsika tamin'iny fa hoe raha ity tany ty sy zavatra eto amin'ity tany ty no antenaitsika dia faran'izay mahatra mihoatran'ny olona antsika rehetra fa ny fanantenantsika aralasaina malala isany ripeny malala isany dia tokony aperaka tsika amin'ny Jehova Andriamanitra ilay tsara satria raha aperakitsika any ny fanantenantsika ho any amin'ny zavatra tsara ho any amin'ny Andriamanitra tsara dia azo antoka fa fiainana tsara ihany koa no ateraka izany ao amin'ny fiainantsika na dia misy ary zavatra izay tsy maintsy fiainana ateraka ny fiovavan'ny toe-javatra amin'izao tontolo izao dia tadio fa rehefa manantena an'Andriamanitra tsika eo mandrakariva izy ary vonina ny anome tsara izy amin'ny Andriamanitra tsara azy dia ny tony moa dia hoe ho an'izay mitady azy marina fa mitena zany je Andriamanitra marina fa mitena zany tena Andriamanitra ho an'izay mitady azy fa tsika dia nahita fa na dia olona tsy kristianina aza dia omen'Andriamanitra rivotra izy na olona mpanotabe azy dia omen'Andriamanitra rivotra izy ary zay mbola atsapahana sy ahitana zany fahatsaran'Andriamanitra zany fa hafa ihany le toeny hoe mitady an'Andriamanitra satria mety azonao ny rivotra androany fa ny fiaina mandrakizay ve ho azonao mety azonao maimaimpona zany fitrohana ny rivotra zany fa ny fiainanao amin'ny ho avy azonao antoka ve fandova le fiainana tsatsika dia ny fiaina mandrakizay izay no mahatonga le hoe ampiana le hoe mitady an'Andriamanitra le izy tsy hoe satria efa tsara Andriamanitra efa manome an'izao efa manome an'izao ampy zay fa isan'andro dia mila mitady an'Andriamanitra mikatsaka an'Andriamanitra mijery an'Andriamanitra ary miaraka amin'Andriamanitra ditantsika tamin'ny fizarana manaraka atao amin'ny famparezana faefatra zay ny fampiresantsika amin'ny salama fa 7:1 fa 7:20 dia izy hoe sady tsara ianao no mpanao ny tsara tamin'izay dia nijerentsika hoe kaile Andriamanitra zany tsy tsara fotsiny fa mpanao ny tsara rehefa nisy ampanresadresantsika nandritra ny fotoana talohan'izay zay ny famparezantsika fa Andriamanitra dia mpanao ny tsara izy tsy misy zavatra ataon'Andriamanitra amintsika zany ka ratsy fa itsika no mieritreritra ho zavatra-dratsy angamba indraindray kanefa ny ten'Andriamanitra araka nizantsika tany aloha dia hoe miara-miasa ny zavatra rehetra asoa ho an'ny olona tia an'Andriamanitra ka raha tianao Andriamanitra raha tiako Andriamanitra dia zao mila manana fakatoavan'Andriamanitra atsika mila manana finoanan'Andriamanitra atsika fa Andriamanitra dia mpanao ny tsara ary azon'Andriamanitra ataony manao zavatra rehetra ho amin'ny fahatsarana eo amin'ny fiainantsika nisy nefa ny fantany aperaka tany amin'ny famparezana manaraka tany amin'ny famparezana fahadimy milaza hoe inona no sakana mety tsy ahitantsika ny fahatsaran'Andriamanitra ary tamin'izay tsika dia nahita n'ilay tantaran'ilay lehilahy-mpanankarena izay rehefa nytenen'Andriamanitra hoe ndana varoto ny fanananao dia niala tamin'ny alahelo izy raha lasaina bavy malala isany ripeny malala isany izao tontolo izao sy ny firehany dia mety anton-javatra izay anakanatsika tsy ahita ny fahatsaran'izan'Andriamanitra izany koa mety izy atsika anome anazy araky ny fizarana hitantsika farany omaly anome anazy zany hoe fiderana aoko Andriamanitra no derana amin'ny zavatra ananatsika aoko Andriamanitra no akasitrahana amin'ireo zavatra omeny atsika ary aoko atsika anana fiainam-pakatoavana amin'izany Andriamanitra zany satria izany no andrasany amiko izany no andrasany aminao fa izy na dia tsy miandry ary tsika dia efa omen'Andriamanitra zavatra tsika toloan'Andriamanitra zavatra tsika ary ny tsara
nomen'andriamanitra atsika amin'andriamanitra tsara azy fa tsika dia andrasana ho amin'izany hoe fiainam-piderana izany lazao amin'ny hafa fa tsara andriamanitra andrasantsika amin'izany hoe fiainam-pakasitrana zany mety zaka sitraka isaotra ny amin'ny zavatra nomen'andriamanitra ary andrasan'andriamanitra atsika ny amin'izany hoe fankatoavana sy fanekena ny ten'andriamanitra zany ny tompony atantsika rarasaina bavy manalesana ka izay fitoandro ny ainantsika atao anatin'ny hoe fahatsaran'andriamanitra zay dia tsy andalo fotsiny fa manomboka zao manapiavin'ilay Kristy tsara ilay andriamanitra tsara mba ahafahantsika mandova amin'ny fiainana tsara dia fiainana manak'izay dia iainantsika ho resy lahatra atsika ny amin'izany hoe fahatsaran'andriamanitra izany ny tompo tantsika tsirairay avy andao tsika hivavaka amarina izao fotoana zao andriamanitra raha eo ilay andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara misaoranao satria nomenao fotoana izay tao anatin'ny fitoandro nahafahanay ny fampahery tamin'ny alalan'izao onjam-peo zao nahafahanay ny fampahery tamin'ny alalan'ny fankahitana eo amin'ireo teknôlôjia amin'ny fandrosoana mba hahafahanay mifankahita ao anatin'izany fanomezana sy fampaherezana amin'ny alalan'ny teninao zany tomporay tsara engany ka tsy andalo fotsiny aminay zany fotoana zany fa mba hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay ary manomboko zao zahay dia ho lehilahy sy vehivavy izay resy lahatra fa tsara ianao ary ho resy lahatra fa mpanao ny tsara ianao ary itao eo amin'ny fiainanay sy eo amin'ny zavatra ataonay rehetra ho tsapan'ny olona ihany koa fa tena tsara izany andriamanitra izany dia tonona mivavaka no ny amin'anaran'i Jesosy miaraka famelan-keloka amen